Taorian'ny tranga fanafihana tamina mpitari-dia ana ireny antsotsika hoe touristique ireny omaly tolakandro teo anelanelan'ny Beravina sy Tsiroanomandidy no nisiny izany fanafihana izany lalana mihazo ny Maintirano izay nahafatesana ny mpamilyn'izy ireo dia nanao antso avy ny fikambanan'ny mpitari-dia touristique io izany mba hijeren'ny tompon'andraikitra akaiky ity olany tsy fandriam-pahalemana ity satria dia miatra manaina mihitsy araka izao hita izao ny zava-manjo. Mangataka fandraisana tanan'ny tompon'andraikitra ny fikambanana mpitari-dia na guide touristique sy ny fikambanana mpamily mpitondra mpizahatany. Mahazo vahana loatra ny tsy fandriam-pahalemana tato ato ary misy fiantraikany be eo amin'ny asa izay sahan'izy ireo izany. Ankoatra ny fahavitian'ny mpizahatany tonga eto Madagasikara dia mefara manaina mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo asandalo. Ho anay izay misehatra eo amin'ny resaky ny fizahantany dia tena misy fiantraikany aty amin'ny asan'ny fizahantany lay tsy fandriam-pahalemana ka noho izany dia miantso ary tena manentana izay tsy miteny hoe manery fa aminay ny tompon'andraikitra aminay izany ministra na gouvernement izay olona manam-pahefana zany olon-kendra ary mahafantatra ny tokony ataony fa izay kosa ngamba dia ohatran'ny karazana catalyseur anaitra foana izay na nisy fotoana izay tsy niteny nisy fotoana izay na efa nisy ary zavatra natao fa eto izay dia tena mamerina miantso indray raiso tompoko le andraikitra ary jerevo le fandriam-pahalemana fa tena misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro ny tsirairay, misy fiantraikany eo amin'ny asa mandraraha amin'ny mpizahantany ary misy fiantraikany amin'ny firenena. Raha vitsy taloha ny voakasiky ny tsy fandriam-pahalemana dia saika ireo sy tafara avokoa ny voakasiky izany amin'izao fotoana izao. Raha tsy resaka fotsiny tsika raha tsy ny hoe ny descente ny tsirobiana zany menga vao miantso vazo manao ny manaraka ny tsirobiana iny tonga hatrany amin'ny tsingy izay tena ao anatina tsy fandriam-pahalemana mihitsy na amintsika miteny zao ary ny amin'ny fahatrondava tsingy lalana sitra mahazo amin'ny lalana iny zany dia tena ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Nisy ihany koa ny tany amin'ny RN7 nisy ny tany amin'ny faritra hafa izay no ampatonga an'ilay izy hoe efa presque généralisé le tsy fandriam-pahalemana en général fa tsy lasa sita iray na roa intsony fa manana stratégie mihitsy ny lolo le mpanakorotana sy le mpanafika satria dia fantany hoe antony tena be mpitsidika dia ao izy no mandeha. Raha nambarany ireto tompo-sehatra eo amin'ny fizahantany ireto dia niena raha oharina tamin'ny taon-dasa tahaka izao nisan'ny mpizahatany nanomboka ny volana janoary vokatry ny fisian'ny valanaretina pesta sy ny tsy fandriam-pahalemana.